mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabazairevako malalatra trity zoma dia manonona ny fiadanan'ny tompo Jesoa amintsika riavako. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'ny Timoty faharoa toko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany dia ny fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy-osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonana tena. Ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na ahay mpifatony ianao. Vahoaka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesoa hatry ny fony fahakola. Fa nahariary ankehitriny tamin'ny sehon'i Kristy Jesoa mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay noko ary matoky aho fa izy no mahatahiry ilay zavatra nataotro azy miandra-piavana izay andro izay. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesoa ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Asia isan'ireny Figelo sy Hermogena, omeny ny tombo famindram-poany ny ankonany Onesiforosy satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita ny tompony ampahita azy famindram-po amin'ny tompo amin'izany andro izany ary ny hafatratry ny nanompony ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara. Ray masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Hita amin'izany tindinika ao anatin'ity epistily ity izany ny fifandraisan'ny Paoly sy Timoty zanany. Zazana zanaka no volavolain'i Paoly ara-panahy Timoty ary matetika firesakantsika rehefa tojo ilay mofinaina na soratra masina tandrify tahaka izao tsika mikasika ny Timoty dia mameriberina ny hoe Timoty dia marefirefy na ara-pahasalamana na amin'ny lafiny morale tsy tahaka ny Titos izay matanjatsaina kokoa, salama kokoa, tsy mifanalavitra akory ny taonan'izy ireo satria samy tanora, fa i Timoty dia malemilemy kokoa raha jerena maha-olombelona io zany. Ary dia na dia atao hoe somary malefaka kokoa aza ny maizy azy any Timoty dia tsy namela azy tsy hijanona amin'izay toe-panahy marefo na malefaka izay mihitsy Paoly, fa naniraka azy nisolon-tena azy tamin'ny toerana maro samihafa. Eto moa dia ndrahany tany Korinto, ndrahany tany Efesosy, tamin'ny toerana maro samihafa no nandrahany Paoly any Timoty. Ary io toe-panahy ny Timoty io izay somary malefaka no arenin'ny Paoly eto, ampahirezan'ny Paoly eto ny hoe ianao aza menatra mihitsy ny filazantsara. Ianao efa nandray ny fanomezam-pahasoavana satria mety ho niondrika angambo Timoty, mety ho kivy Timoty, mety matahotra Timoty dia ampatsahiviny Paoly azy ny fitiavan'Andriamanitra. Zany hoe raha jerena amin'izao solomaso ny taonjato faha roa amby roapolo raika amby roapolo sy taonjato faha raika amby roapolo toa dia karazan-drazany tahaka ny hoe kotra zany Paoly io.
ary tsy vitany eo koatra fa ndraindray de na mety ho tahaka ny psychologue mihitsy ko Paoly eo ary manao karazan-drazana développement personnel lety Paoly mamelombelona ny toe-tsainy Timoty mampitraka ny Timoty fa mazava ho azy ara-panahy mandrakariva no nitondrany Paoly azy de apatsahiviny azy ny hoe nitsoro vavolombelona izy efa nisy zavatra natolotrao anao ange terizo ange reny inona moa le natolotrao anao tsaronao ve reny tokony meko anao reny tsarogonao ve reny ny fametraha-tanako jereo tsara fa misy ko ary ange ola tsy menatra na sao ianao menatra hoe ndrainao ny fatotra ny Roma ndrainao ara-panahy moa zany aza menatra zany mihitsy ianao fa mijoroa ianao tatak'izay lay fampaherezany zay mino Paoly any Timoty ka mampanakarena be raha jegena tsirairay ty andininy ty raha ara-panahy jerena feno are-panahy be de be ty taratasy ity fa ny fotoana moa de anankiray ihany de sotontsika fa samy azo akana andininy entina mifampahery avokoa ity andininy ao anatin'ny mofinainay ity fa ny anankiray zay mihazatra atsika de ny hoe fa tsy nomeny Andriamanitra fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Efa nalazafintsika ndray maka momba ny fampianarany Calvin, momba ny fampianarany Calvin, momba ny kristôlôjiany Calvin, mahasamy hafa azy tamin'ny kristôlôjiany Martin Luther. Calvin de niresaka lava be momba ny kristôlôjiany hoe etiam extra hanc carnem zany hoe milaza ny fahefany Kristy io de any Calvin manokana io fa Luther kosa na samy hafa azy de miresaka ilay antsoina hoe communicatio idiomatum izay tsy tena nitovy ireo tsika fa raha somary mikisa kely tsika dia niako teo amin'ny lafiny pneumatologie na niako teo amin'ny fomba fijery ny fanahy masina io fampianarana anankiroa tsy tena mitovy de amin'ny Calvin dia mazava tsara ny asan'ny fanahy masina misy ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana intra ecclesiam ary misy ny asan'ny fanahy masina extra ecclesiam mazava io amin'ny Calvin ny fanahy masina io dia miasa ao amin'ny fiangonana intra ecclesiam izay le mameno antsoina hoe prédestination fa ny extra ecclesiam io le mameno antsoina hoe providence mazava io fampianarany Calvin io raha tsorony zay zany raha tsorona fa lava raha ohatra ka jerena amin'ny Cyprien kanefa ao anatin'ilay intra ecclesiam zany hoe raha mitenitsika hoe ecclesiam moa de tsy hoe lay vatatrany fiangonana loatra tsy akory hoe iny fanahy masina de miasa ao amin'ny fiangonana tsy lay hoe vatatrany fiangonana loatra fa lay mpino mihitsy de rehefa miasa ao amin'ny mpino ary ao anatin'ilay intra ecclesiam rehefa miasa ao anatin'ny mpino aza lay fanahy masina de manahoana de io de Paoly manazava an'io Paoly manazava an'io rehefa miasa ao anatin'ny mpino izy de zao mampatsiary ny mpino lay fanahy mahery lay miasa ao anatin'ny mpino de fanahy mahery miasa ao anatin'ny mpino de fanahy fitiavana miasa ao anatin'ny mpino dia fanahy ny fahonona tena de jerentsika tsirairay ary ity andinitsy ohatra masina zay hotsika hoe ao anatin'ny teolojiany intra ecclesiam-ny Calvin dia izy manao hoe fa tsy nomeny Andriamanitra fanahy iosa isika inona le fanahy iosa lay fanahy iosa dia tenena amin'ny teny grika hoe delia na delias fanahy inona moa dikany fanahy delia dia milaza tahotra milaza enatra timidité satria mety zay mahatonga an'io hoe raha mamaky sao amin'ny diny vavalo manao hoe ko aza menatra io le izy zany hoe menatra noho ny amin'ny Paoly noho ny amin'ny ray aman-dreniny Timoty de ampahereza ny aza menatra noho ny amin'ny filazantsara ianao ary aza menatra ny amin'ny identité anao aza menatra mahay anao fa aza menatra ny am'izay fanomezam-pahasoavanao koa ianao satria rehefa anatin'ny fiarahamonina de be de be ny kristianina zay menatra noho ny mety ho farabirabin'ny olona noho ny esoeso-tenin'ny olona noho ny fanaratsian'ny olona satria misy olona manana areti-tsaina areti-panahy mihitsy
izay faly mety ho manesoneso ny kristianina, mety ho ataontsika hoe mandrabiraby ny kristianina. Raha tena jerena inge amin'ny ataontsika hoe amin'ny fotsotre, jerena amin'ny saina mazava dia raha misy atao eto Madagasikara fotsiny, betsaka ny olona no indraindray indrindra reo atao hoe ny tandrefa na ny vazaha ohatra, mialatsiny zany dia be dia be ny vazaha zay tsy mivavaka izy any ivelany any, mety tsy mivavaka izy mety betsaka ny tsy mivavaka dia kanefa mety ho manam-bola, tsy mivavaka kanefa mety ho manan-javatra, tsy mivavaka nefa mety ho tsara fitondran-tena koa zao ny fiarahamonina malagasy satria manana moralina matanjaka izy. Manana moralina matanjaka izy hoe mandray manam-bola de tsy mangalatra, na manam-bola de satria mafy ny lalàna aminy, mafy ny fanabeazana aminy dia mety ho manana moralina tsara kokoa noho ny malagasy zay mahantra, tsy de tena ampy fahalalana, tsy voataiza tsara de mora mivily atsiaro de ary reny malagasy reny nefa de kristianina de mora ny miteny hoe kanareo ara kristianina toa tsy de mety loatra ny fitondran-tena, nareo ara kristianina toa ohatran'izao, nareo ara kristianina toa ohatran'ny masirasira sy ny sisa rehetra, mora ny miteny an'izany. Amin'ny kristianina mbola isy fotoana angamby iresahantsika ahoana no tokony fihetsika ny kristianina mandroana an'ireny, fa betsaka indraindray ny olona manesoneso ny kristianina tahaka ireny. Fa zay tsy tokony ho adinoana nefa sanatria tsy hoe manamary tena na tahaka izany, fa izay tsy tokony ho adinoana dia nahoana io ny fantran'ny firenena. Ny fantran'ny firenena dia lafin-javatra maro samihafa no mety miteraka azy. Tsy afaka ahilika manao hoe amindranana ihany fa efa zavatra efa tarazo ampolo taona ny maro nahatonga ny firenena tahaka izao, nahatonga ny fahantrana tahaka izao, ary mety ho tsy miankina amintsika rey koa aza, fa mety ho miankina amin'ny zavatra mitranga maneran-tany, ka mety ho tsy naharaka an'ilay fiovantsika, mety ho nilope an'ilay fiovansika, difo tamin'ilay kion-dalana tokony lovana, tara tamin'ilay kion-dalana tokony efa nidifiana sy ny tahaka izany, na tamin'ny safidy ara-toekarena io, na tamin'ny safidy mety ara-panabeazana io, mety be dia be nahatonga an'izany rehetra izany. Fa tsy hoe akory dia mety ho avy amina lafin-javatra tokana fotsiny ihany. Zay mahatonga an'io hoe raha lafin-javatra tokana no hamahanao ny fahantrana eto Madagasikara de devizany ianao. Satria lafin-javatra maro any amin'ny fanabeazana, any amin'ny safidy ara-toekarena, any amin'ny safidy amin'ny firenena ifandraisana, any amin'ny safidy amin'ny orinasa tokony hampandrosoana, ny fambolena ve, ny fiompiana ve, be dia be no mety ho safidy tsy maintsy ho amboarina, na hatramin'ny raharaha-mbahiny io, na hatramin'ny hoe fanabeazana io, programa-pampianarana io, be dia be no tsy maintsy hisafidianana raha tena hoe tahaka ny nataony firenena maro fa tsy hoe lafin-javatra anankiray hoe vahaolana ara-politika ihany, tsy voatery ho vahaolana ara-politika ihany, mety ho vahaolana ara-ekônomika koa, mety tsy ara-ekônomika ihany, mety ho vahaolana ara-panabeazana, be dia be no mety ho lafin-javatra zay tsy maintsy arandrana vao afaka avana olana eto Madagasikara, satria le olana dia mety ho maro lafo koa, mety olana efa mirandrana am'seho amin'ny endrika maro samihafa, mety tsy ara-potodrafitrasa ihany fa mety ara-potodrafitr'olona koa na ara-toetsaina koa na tahaka izany. Izany dia tsy maintsy ho vahaolana maro lafy, fa tsy vahaolana tokana fa mety ho vahaolana mahasahana maro lafy no mamany olana eto Madagasikara. Ka tsy afaka hitentsika manao hoe ranana izao ihany, satria misy de manao de misy saha manao mihitsy moa, milaza kababe maso, tsy misy profo, tsy misy fanazavana ara-tantara, tsy misy fanazavana ara-sosiôlôjika de fivavahany mihitsy no mahatonga ny fahantrana, zay sarotra mihitsy ny anekenao an'izany. Ny fivavahana tsy azo lazaina aza fa ireo malagasy miaina ao anatin'ny fahasaranana tahaka izao raha sanatria tsy teo ny fivavahana de mba hanahoana moa? Raha tsy sanatria, raha tsy eo, mora nge no miteny hoe ka io fivavahana esory fotsiny hoe tsy ho eto Madagasikara sanatrian'izany io fivavahana io, de mba de milaza marina aminao fa na ny fanabeazana, na ny sekoly, na ny toe-tsaina, fa mora mantsy ny miteny
asa misy olona marantsaina be angamba mety miteny ka fivavahana io inge zao na izao na izao tsy tena tsy fahafantarana tantara mihitsy satria amin'ny solomaso any Eropa na ny solomaso any Amerika no hijereny hoe aty aminay nge ny fivavahana tsy misy de mananefa maninona mety satria lay infrastructure na lay fotodrafitra fotodrafisainana any aminy efa matanjaka tsara, matanjaka ny lana, matanjaka ny moral dia refesiny am'izay fa ny any koa ve nefa le tena fenitra modely tsara koa ve ny any aminy ny any Eropa ohatra na ny Amerika na ny Azia tsy zay tsy marina loatra fa mety misy sakafo, misy akanjo tsara, mety milamina fa zay koa ve nefa ny tena ho azo lazaina ho sambatra no lay mety ho malagasy monina ry amoron'alany fa amoron'alany Zahamena na lay malagasy ry atapony Salo na lay malagasy ry amoron-dranomasiny atao hoe plage ny Ramena ny Degoserias ohatra ny Antsiranana tena tsy sambatra tokoa ve reny olona reny lay toetsaina de ny hoe ndraindray betsaka ireo zay mora mitsara ny malagasy, mora mitsara manao hoe nareo ratsy zao ny fivavahana tsy ry havako. Sika samy laza mazava mihitsy. Sika fiangonana. Fa na inona mety ho fahalemen'ny fiangonana satria olombelona izy. Ho an'ireo zay mianakina betsaka ny fiangonana de izao sady tsahany mpino milaza fa na nitondra anjara biriky na de malemy azy izy teo anivon'ny firenena. Reo zavatra be dehibe niazona ny toe-tsain'ny olona, niazona ny fihavanana, niazona ny andraikitry ny fiangonana be dehibe. Raha sanatria tsy eo ny fiangonana tsy ngamba asa na ny moral na ny ataontsika hoe ny fihavanana na ny ara-toe-karena koa raha ny sekoly sy ny tahak'izany. Ary be dehibe ny malagasy hafa miatrika ny fahoriana sy ny adi-piainana noho ny herin'ny finoana, noho ny finoany an'Andriamanitra, noho ny finoany an' Jesoa de izao manana herin-tsaina sy herim-po ary tsy kivy ao anatin'ny fantrana izy. Avelantsika izany ataontsika hoe fomba fijery ara-piarahamonina izany. Fa hotsika manao hoe izay no mahatonga ny Paoly eto miteny manao hoe ny fanahy masina nge rehefa tonga ao anatintsika tsy hoe fanahy oza, tsy hoe fanahy mahatonga antsika menatra eo anatin'ny fanalatsian'ny hafa, ny fanenjehan'ny hafa, eo anatin'ny fanozongozonana fa aza menatra ianao Paoly. Aza menatra ny maha-malagasy ianao, aza menatra ny identiténao, aza menatra ny maha-kristianina anao. Dia eo ary dia misy lafin-javatra telo ary hoy Paoly. Rehefa tonga ao anatinao ary lay fanahy masina ka miasa ao anatinao de tsy tokony ho menatra ianao, tsy tokony ho kalosa ianao, tsy tokony olona ohatra hoe mora miemitra ianao, olona tsy zay ianao ny fanahy masina rehefa ao anatinao. Fa ny fanahy masina de voalohany indrindra ho Paoly. Ny fanahy masina io rehefa miasa ao anatinao de izao fanahy izay mitondra hery, mitondra fanahy dynamisme no resahana eo zany hoe rehefa miteny izy hoe dynamisme dia fanahy mahery de izao fanahy afaka manao fahagagana mihitsy ara mamperitreritra be zany hoe ny fanahy masina ao anatinao de izao tsy ianao no manao fahagagana fa fanahy izay mahatonga mahavita zava-baovao, fanahy izay mahatonga anao manana riso-po, fanahy izay mahatonga anao ary rehefa miteny hoe dynamisme de tsy hoe herim-panahy ihany fa mety ho herin-tsaina koa, mety ho herin'ny fanapahan-kevitra koa, mety hoe le fanahy masina zany zay miasa ao anatintsika dia fanahy manova ny fanapahan-kevitritsika mba hanao zavatra tsara. Dia zay no toetra ny fanahy masina rehefa miasa ao anatin'ny mpino izy, mahatonga azy mahajoro tsara, mahatonga azy manana finiavana, mahatonga azy hanana nofy hanao zavatra tsara. Ary zany afaka malala tandrify indrindra am'izao toetrandro vanim-potoana iainantsika izao, fanahy izay men'Andriamanitra antsika de fanahy mitondra antsika andresy ihamahery hatrany. Fa ny faharoa lehibe de izy manao hoe tsy zay ihany tsy hoe fanahy mahery ihany no menantsika fa fanahy fitiavana koa, fanahy fitiavana agape. Agape moa zany resahana eo, zany hoe inona moa raha ohatra ka manana fanahy ianao ka ny fanahinao mahery, inona moa ny heviny raha hoe mahery ianao kanefa tsy manam-pitiavana de tsisy heviny.
sanatria adala matanjaka raha hoe olona manana hery tsy tanjaka nefany tsy manam-pitiavana de manjary mety homanososony madinika tsy miraharaha fa manimba ny hafa mandratra ny hafa manimba ny fiainan'ny hafa raha ohatra ka tsy manana fitiavana nefa mahery zava-dehibe le hoe mahery men'Andriamanitra herin-tsaina herim-panahy fahazavan-tsaina fahaiza miasa fahaiza mandamina fahasalamana hery afaka vola mikarena zany mety ho hery avokoa na hery ara-tafika ara mbola atao hoe dynamisme zany hoe inona moa zany mety matanjaka ara-batana matanjaka ara-tsaina manana miaramila matanjaka zany tsy hoe azo atao hoe dynamisme zany manana mpiasa be dehibe mety ho manam-bola ao anatiny tsy hoe dynamisme avokoa zany inona moa zany rehefa tsisy fitiavana zava-poana ho Paoly no zany de zao ny fanahy masina mameanao zany fahafahana rehetra zany fa nefa ny fanahy masina koa de mahatonga anao manana fahalemem-panahy sy fitiavana de am'izay fotoan'izay lasa hainao mampiasa reo hery omen'Andriamanitra anao lay fahazavan-tsaina ampiasainao amin'ny fitiavana lay vola mikarena ampiasainao amin'ny fitiavana lay herim-panahy koa ampiasainao amin'ny fitiavana fa tsy reharehana fa ny fahatelo Paoly de zao ny fanahy koa rehefa ao anatinao dia manome anao fahonona tena tsy zay loatra le ao fa fahendrena sophronismo zay moa izy ao zany hoe sophronismos ino teny hoe sophronismos io efa indray maka efa niasantsika manao hoe teo amin'ny grika izay hita eo amin'ny testamenta vaovao de misy karazana fahendrena anankiroa dia indray ataony hoe fahendrena Sophia fa indray ity sophronismos ity zay samy fahendrena ireo fa indray fahendrena théorique sagesse théorique zay le atao hoe Sophia resahan'ny filozofia io fa ny sophronismos dia sagesse pratique zany hoe ilay fahendrena iainana lay fahendrena izay ananan'ny olona rehetra azony rehetra atao azony rehetra iainana tsy hoe olona nahita fianarana tamin'ny université tsy hoe olona namaky boky be tsy hoe olona nianatra théologie be tsy hoe olona nianatra sociologie psychologie be tsy hoe nianatra teny amin'ny université nanao matematika ambony be tsy zany ihany tsy zay ny antsona hoe sophronismos fa fahendrena zay ampiarina ary azo iainany tsirairay zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe io fanahy masina io dia fanahy mameny olona izay fahaiza mitondra tena zay le sophronismos fahaiza mitondra tena fahaiza mifandray amin'ny mpiarabelona tsy mihebohebo fahatany tsy mitsaratsara fahatan'ny hafa tsy mihevitra ny tena ho tsara noho ny hafa tsy maika anambany hafa tsy maika eritreritra ny tena ho tsinitsinina koa tsy mieritreritra ny tena ho zava-poana koa olona mahay mitondra tena olona mahay mihavana amin'ny olona rehetra olona mahay mitarika ny olona rehetra anana fahazavan-tsaina satria zay le herim-panahy olona mahay mitarika ny olona rehetra androso ka iova ao anatin'ny fiovantsaina miavako Paoly de isantsika hoe isa mitarika mahay satria rehefa mamaky ny soratro Paoly rahamonao de mangetaheta te iova maika moa fa niainony Paoly tamin'ny fotoanandro ary dia izay ny tokony ho toetra ny olona manana ny fanahy masina olona zay mahay mitaona ny olona nanapa-kevitra iova rehefa ao anatinao ny fanahy masina ka ampitoerin'ny tompo ao anatinao dia omen'ny tompo herin-tsaina sy fahazavan-tsaina ianao mitaona ny hafa iova sy andray fanapa-kevitra iova zay le fanahy masina andao rangatsika iova andao tsika andray an' Jesoa ndao hovatsika ity fiainantsika ity ndao hovatsika ity fiarahamonina ity ndao hovatsika izao zavatra rehetra zao tsy noho ny herintsika fa noho ny herin'ilay fanahy masina zay mamela antsika hoe dynamisme ka mahatonga fiovana zavako malalo men'Andriamanitra fanahy mahery ianao fa tsy fanahy osa fanahy mahery zay fitiavana fanahy mahery zay afaka manova zavatra fanahy mahery zay fahaiza mitondra tena ny tompo any hitahiry zany ao am-ponao satria ny rany Kristy nahatonga zany fanahy masina zany ho ao am-ponao
dia ny tompony hitarika sy hampahery anao, hitoerany fanamasina mandrakariva ny fiainanao. Ivavaksika, Tompo am'zonanao zay fa nomenao fanahy mahery, tsy fanahy osa, tsy fanahy ny hakanosanana, fanahy ny tahotra, ny fanahy ny fahalainana, fa fanahy mahery. Dia misaotra Jesosy am'izany fitiavanao zany, dia mitahianay, misaotrany amin'izao herinandro madiva ifaran'izao, misaotra fa nahatsiaro manokana zay fanahy mahery nomenao anay, ka nanana risim-pozay ny asa, nanana fifaliana zay namakivaky ity herinandro ity, dia mitoera mandrakariva Tompo aty amponay. Aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay, ampahere izay mba hiaina ny teninao, hiaina ny fahasoavanao, dia aza mahafoina masaraka anay ianao Jesosy, ary omeo fifaliana sy fiadanam-po hatran'izay mba hitoetrao mahatoky amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Anaranao Jesosy. Amen.